Salut daholo le fitondrana zany amin'izao fotoana zao dia tena efa miozongozona tanteraka takan'le nify miozongozona reny dia miandry an'le kosaka mampiala anazy iny. Efa hita zany stratégiany fa panika total dia roa ihany, na mamahy vola be aviavanana dia mampiasa herisetra. Ireo ihany zany no tena stratégiany reo dia mampiatratra anazy stratégian'le olona vorivoriny reny hoe mangataka fiainana amin'ny zareo reny zany. Asa hoe hotambazana vola ve sa ho ampitahorana, fa ny azy tsy inona efa hitanao hatramin'ny voaloha fa hifikitra eo amin'ny seza ny tanjony, nefany tsy azo ekena intsony. Mila miala zany io fitondrana io sy ny olom-botendry rehetrarehetra ao anatiny eo zany. Misy miteny hoe manova rafitra dia tena izay mihitsy mila atao, nefa tsy afaka hovainao hoe rafitra io raha tsy miova ny olona miaro an'ilay rafitra. Donc mila miala daholo ry zareo ary izao mihitsy ny fotoana fanalana anazy satria efa amin'ity indray mitoraka ity efa Madagasikara izao tontolo izao rehetra mihetsika, ary ny mahasamihafa ny olona amin'izao fotoana izao dia alsary daholo izy, hitanao mivantana ambany maso eo, hitanao daholo ny zavatra mitranga rehetrarehetra, ny herisetra, ny famafazana vola. Ary amin'izao arany hitantsika fa ny gazety any ivelany efa milaza hoe resy le fitondrana amin'ny fanaingana olona eny an-dalambe zany. Noho izany efa tena azakazaka raha itosika dia izao ny fotoana. Mila eritreretin'ny olona tsara hoe io fitondrana io dia ahoana moa ny ahafahany mampanantena anao hoe ho tapitra indray ny délestage afaka herintaona handroso ny firenena zao. Raha ohatra ka zavatra iray tokana azony atao eo noho eo manome didy hoe atsaharo ny herisetra, ny hopampana atao amin'ny olona izay tsy manao n'inona fa tsy maneho ny heviny, tsy vitany. Dia ahoana ny ninonao hoe délestage afaka herintaona ho vitany sy hampandroso firenena afaka 3 taona ho vitany. Izany hoe ianao efa fafazana lainga isan'andro io zany dia inona ny mbola antenainao mandeha miresaka amin'io ho vokisan'ny lainga manaraka indray. Izay no mahatonga anazy hoe tsy jereo reny bomba any anaty hopitaly sisa reny hoe misy dikany, inona ny dikany reny. Dia reny raha tsy vitanao manome baiko hoe efa ny olona rehetra rehetra zao tontolo izao miteny hoe atsaharo ny herisetra dia mbola ataonao eo ambany maso izao tontolo izao ihany ilay izy. Dia ahoana ny ahafahana inonao hoe vita miracle manaraka eo. Ny olona koa lazainao fa herin'ny maizina no mampihetsika anazy. Dia ahoana ny ahafahanao an'ilay hotatanina olona izay manendrikendrika anao ho piloten'ny herin'ny maizina. Izany ve no leader mbola hifampiraharahanao eo dia anantena inona ianao rehefa avy eo. Io zany izao ny fotoana taka ilay sahona ao anaty rano ampangotrahana. Raha mangatsiaka ilay rano dia tsy mihetsika izy dia maty masaka ao izy, fa raha tsipy anaty rano mangotraka izy tonga dia eny ilay mamaly izy dia mitsoaka. Ka sao tsika taka ilay sahona maty moramora ao anaty rano ampangotrahana ao, fa izao no mihetsika eny amin'ny faritany zao, any amin'ny faritra isan-karazany ihany koa efa hita hoe mihetsika ary tena tsy tana intsony ny vahoaka. Donc izao ny fotoana, tsisy hoe fampiraharahana inona intsony fa dia miala daholo aloha io fitondrana io sy ny olom-botendry rehetrarehetra eo manana olona mahay sy mbola eto zany na velom-panaka hoe misy olona mbola marina sy olona tena vonona andeha hanao zavatra soa eto Madagasikara eto. Tsy afaka tenenina hoe allo hiara-hiasa amin'ny olona manendrikendrika anao herin'ny maizina ianao dia anantena hoe hanova zavatra. Ary ny farany tindry zareo mihitsy ny mampiasa soratra anaty baiboly sy soratra masina isan-karazany io justifiena ny zavatra ataony. Nefa ny misy fanoharana izay ao anaty baiboly eo milaza hoe tsy afaka tapenana amin'ny tapitamba vaovao ny lamba efa rovitra fa mitritra ilay izy, na hoe divay vaovao atao anatina kitapo efa taloha fa simba ilay izy. Dia aoka izay hampieritreritra antsika rehetra sy hampieritreritra an-dry zareo izay mbola manantena hoe ilay olona taloha sy ilay rafitra taloha ihany no avela eo dia anantena fiovana. Mahazo tombony dia mahomby aza daholo.